Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tena nandinika tokoa ity olona ray izay velom-panotaninana na hoe fa inona mihitsy ireny ny antony ikipitsika rehefa mivavaka na rehefa matory na rehefa manofy na rehefa manaraka tsara mozika sy tononkira na rehefa mifanoroka amin'ny olon-tiantsika dia mazava ny antony satria ny zavatra tena tsara indrindra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia mety tsy ho hitan'ny maso avokoa fa kosa tsapany fo. Ry mpiaino ajaina, sarobidy tokoa io fotsika io satria afaka mahatsapa izay zavatra ratsy na tsara indrindra mitranga eo amin'ny fiainantsika izy. Na tsy hitan'ny maso aza dia tsapany fo izany. Noho izany, tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Ohabolana toko 4 andiny 7:20. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Radio feo ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Mankasitraka anao miaraka amin'ny AWR. Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba hahasoanao ny fianonan'ny fandaharana. Enao kosa dia efa manao sangratsy mihoatra ny loro bevaka. Sangratsy ahoana? Raha naninona teo intidiny tany amponja ianao no nakasaina. Efa ifanaovana kosa ny sangisanginay sy ty daribinina. Za koa ary rehefa mba azony ny adala ataony mandraingirangy mihitsy. Tsy mbola hitako aloha zany ianao mandraingirangy zany fa ny hitako dia itida ankona saiko tsy nahetsika ny dominao tamin'ny varavarana. Tsy mba mijery olona ranga vao mamoa varavarana fa mamomofa tany fotsiny. Tsy fanahy niko re iny aiza koa ny adala kosa ny tsy mba miteny hoe ato ambadiky ny varavarana ato ako. Ny varavaranao ny raha tsy fipetraka amboary io fa mbola amon'olona nefa raha fa ataovy. Raha tsy rahalahinao aloha tida dia efa tany amin'ny fitsaranareo no ny fanazava. Mba hevery ihany ny hafa fa aza zatra manao sangy ratsy na tsy manisy aja amin'ny manodidiny. Hiavaka kely ny tsara ho fantatra arak'ilay lohahevitra tao amin'ny fehinkira famantarana teo fa hiresaka ny fiainana sy ny lalàna manan-kery eto Madagasikara isika miaraka amin'ny dramatora Velson Mbolatina mpisolovava na avoka ao amin'ny olavitry mpisolovava eto Madagasikara. Teo amin'ny micro namana Rila. Omena azy ireo avetrany ary ny fitenenana. Miaraba ny mpiaino rehetra manaraka izao fandaharana izao. Araka ny voalaza teo dia mpisolovava ao amin'ny olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara ny vahinin'ny fandaharana. Miarabanao Ramatoa Velson Mbolatina. Miaraba ny mpiain'ny AWR dia miaraba ny Rila ihany koa. Ya, inona ny lohahevitra ho resahana amin'ny mpiaino antsika anio?
Ny lohahevitra izay horesantsika androany dia momba ny herisetra. Fanamarina kely etỳ am-piandohana sahady dia hoe eny anivon'ny fitsarana matetika ny herisetra na ny voambolana hoe herisetra dia mandrakariva miaraka amin'ny atao hoe etraketraka. Hojerentsika eo rehefa avy eo ny fampitinana, ny famaritana ny atao hoe herisetra. Fa fanamarina kely manaraka ihany koa dia hoe malaza be amin'izao fotoana izao ny mikasika ny herisetra ataon'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny herisetra mifototra amin'ny mahalana amin'ny mahavavy na hozy izy ny teny baiko hoe violence basée sur le genre. Horesantsika ny arinany amin'ny fotoana manaraka mikasika izay fa ny azo lazaina izany dia hoe miratsandratsana be dia be mihitsy ny atao hoe herisetra ary ao anatin'izany ireo voalazako teo ambonindreo. Fa ny lohahevitra izay horesantsika androany dia mikasika ny herisetra amin'ny ankapobeny. Inona re izany no atao hoe herisetra raha matompo solovava? Raha nanao fikaroana kely tao anatin'ny rakibolana malagasy dia mizara roa ny voambolana hoe herisetra. Ahitantsika teny anankiroa hoe hery sy ny hoe setra. Ka ny herisetra izany amin'ny teny malagasy dia hoe fampiasana hery famoretana sy hoe fihetsika misetrasetra. Izany hoe ireo fihetsika rehetra na fiteny na fitondratena tarika fahavoazana amin'ny olona anankiray hafa na ara-batana io na ara-tsaina na ara-tsosialy. Izany rehetra izany dia tafiditra ary voaray ao anatin'ny herisetra avokoa. Ohatra hoe ianao izany mampiasa hery misetrasetra dia manao herisetra izay. Ny fampiasana hery mihoatra ny tokony ho izy dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe herisetra. Ya, afaka manome ohatra ve ianao mba ahatakarany mpiaino izay hoe fampiasana hery mihoatra ny tokony ho izy izay? Somary sarosarotra takarina kely ilay hoe fampiasana hery mihoatra ny tokony ho izy, fa ny ohatra azoko hoe anehoana an'izay ngamba dia hoe izay tonga atao anatin'ny saiko fotsiny ny lazaiko. Ohatra hoe manana vavahady aza ho ato dia misokatra makany ivelany le vavahady dia manokatra n'iny tsy mba mierisetra hoe sao dia mba misy olona ambadika ao fa tonga dia voaiko mafy be izy dia misy olona mandalo ambadika ao dia voakapoka le vavahady izy dia maratra. Anisan'ny herisetra ihany koa izany. Izany hoe amin'ny maha olombelona fotsiny io mbola tsy miresaka akory tsika ny atao hoe ara-dalàna ve izany sa tsy ara-dalàna, fa amin'ny maha olombelona ianao izany dia tsy maintsy mba mitsinjo ny hafa. Ny ohatra azo lazaina ihany koa azo mena dia hoe ohatra hoe ato an-trano izany izay menakavy kely dia manamorona ny arabe ohatra ny tranonay misy varavarakely ataontsika hoe any amin'ny rihana voalohany no fampitoratoraka ohatra hoe tavoahangy plastika izay tampoka teo dia nihoatra n'ilay varavarakely ilay tavoahangy. Izany efa aty amin'ny rihana voalohany dia voa ny tapondohan'ilay mpandalo ohatra dia mangana ny lohany, vonto ny lohany. Izany dia anatin'ny herisetra satria tsy nieritreritra n'ilay olon-kafa nampiasa hery mihoatra dia izay izany miendrika tsy fitandremana dia fa ao anatin'ny atao hoe herisetra ihany koa. Antenaina fa azony rehetra manomboka izao ny atao hoe herisetra. Hono ara matoa mpisolovava amin'ny endrika manahoana avy tompoko no isehoan'ny herisetra hita eo amin'ny fiarahamonina amaraparana antsika ny resadresaka androany. Ny herisetra araka ny efa voalaza teo dia hoe fampiasana hery amin'ny olona hafa izay miteraka fahavoazana ho an'ilay olona anankiray. Anatin'izay famaritan'izay dia hita sady hoe eo izany aloha ilay hoe endrika isehoany dia avy eo milaza ihany koa hoe misy voka-dratsy amin'ilay olona hiaran'ilay herisetra na ara-batana io na ara-tsaina. Ny ara-batana, ny endrika fisehoan'ny ara-batana dia misy karazany be dia be ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana fa santionana no lazaiko izany. Ohatra amin'izany hoe fikasitanana. Tiako manamarika fa fikasitanana izany akory tsy midika hoe ity tanako ity ihany no ampiasaiko. Mikasika olona dia mandratra an'ilay olona izay ihany ny atao hoe herisetra, fa mety hoe mampiasa zavatra hafa, ohatra hoe mampiasa ny tongotra na ohatra hoe iny tsika sy lafa midina ny tohatra dia atosiko tamiko ianao doniko dia menjera ny tohatra ianao dia naratra. Izay dia efa anisan'ny herisetra fa tsy hoe ny fikasihan-tanana ihany hoe ny tanako ihany no ampiasaiko, izay vao hoe voafaritra ao anatin'ilay fikasihan-tanana. Ny endrika isehoany ihany koa amin'ilay herisetra ara-batana dia hoe
rehefa fandratrana zany a na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana no anaovanao azy ka nininao natao na koa tsy nininao natao fa nisy tsy fitandremana nisy fampiasana hery mihoatra dia efa herisetra ihany koa. Ohatra lozam-pifamoivoizana, tsisy maniry ny anao lozam-pifamoivoizana zany mihitsy fa tsisy maniry hoe amon'olona mandona olona tomobily ianao na mandona olona moto fa rehefa ohatra tsy mitandrina ianao ka misy vokany ratsy amin'ilay olona anankiray ilay izy dia efa herisetra ihany koa zany. Ny fisehony manaraka ihany koa amin'ny herisetra ara-batana dia hoe von'olona anatin'ny herisetra ara-batana zany. Misy karazany koa ny fisehony von'olona io, von'olona tsinahy, fandratrana niteraka fahafatesana na dia tsy izay aza ny tanjon'ilay olona namono tamin'ny fotoana ny kasihan'ny tanana zany. Ny famonon'olona nisy fanomanana ihany koa dia anatin'ny herisetra. Nisy ny famonona miaraka mikendry-tohana, ao ihany koa famonona ray aman-dreny, parricide hozy izy ny teny baiko, famonona zanaka, infanticide, zany hoe zaza voateraka zany ilay zaza mena vava. Matetika tsika maheno amin'ilay nalatsaky ny reniny tany amin'ny lavapiringa ilay zanany mena vava, anisan'ny voafaritra ao anatin'ny herisetra ihany koa zany. Ao anatiny koa ny fanampizinana etsetsetsetra. Misy ihany koa ny fisehon'ny herisetra amin'ny lafiny ara-nofo. Lafiny ara-nofo ao anatin'ny ara-batana ihany izy fa somary singaniko manokana satria anisan'ny lohahevitra izay henontsika ombieny ny resaka fanolanana. Herisetra ihany koa ny fanolanana, tafiditra ao anatin'ny famaritana amin'ny ankapobeny atao, herisetra ny fanolanana. Mankasitraka indrindra tompoko. Mbola hotoizantsika manaraka izay resaka izay, fa raha misy fanontaniana manitikitika anao dia azonao antsoina ny laharan'ny telefona 034 12 866 71 034 12 866 71. Antenaina fa ho haintsika ny mitondra ny tenantsika mba ho lavitry ny herisetra, amin'izay dia irindra ny fiarahamonina ny amin'ny toerana rehetra misy atsika any. Odikoa ny teny soatra masina ao amin'ny Salamo 4:30 andininy 12 ka hatramin'ny 4:20 manao hoe: na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary molotrao mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Zoanitra sy rila no ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra sady mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Tarika lalao.
taratry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampanateny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ripiany malala dera saotra voninahitra haja no atolontsika ilay raintsika be fitiavana ny an-danitra no ny fitahiny sy ny fitsimbinany ary ny famondram-pony ka natafahoanantsika indray amin'ny alalan'ny onjam-peo iriko hatrany mba hitondra fifaliam-po sy erim-panahy ho anao ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina eto. Anatevina ny fianarantsika amin'ny ity fotoana ity ny famakiana ny Matthieu 4:40, Matthieu 4:40 manomboka amin'ny 7:17 ka hatramin'ny 8:20. Na dia tsy mbola nitafy ny maha-olombelona aza Kristy dia efa hitany mazava ny lalana tsy maintsy izorany mba amonjeny izay very. Ny fanaintainana rehetra izay nandrotika ny fony, ny fitenenany ratsy rehetra natonta teo amin'ny lohany, ny fiafiana rehetra ny antsona azy aretany dia nivelatra teo anoloany talohany nanesorany ny satroboninahiny sy ny elany teo amin'ny sezafendrianany ary nampitafiny ny mahandriamanitra azy amin'ny maha-olombelona. Teo anatrehany avokoa ny lalana avy any amin'ny finanambilon'ny Betlehema ka hatrany amin'ny avoana nisy an'ny Kalvari. Fantany ny tebitebitsaina anjo azy, fantany izany rehetra izany nefa hoy izy, inty aho, ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako ary ny lalanao no atao anatiko. Salamo 4:7 ny 7 sy ny 9. Hitany teo anatrehany mandrakariva ny vokatry ny asa nandrahana azy, ny fiainany teto an-tany izay feno asa mafy sy fahafoizan-tena dia tsarony ho maivana noho ny fitazanany sy ny fahatsapany fa tsy ho verimaina ny asany. Amin'ny fanoloran'ny fiainany ho fiainan'ny olona dia averiny ho mahatoky eo amin'Andriamanitra izao tontolo izao. Na dia tsy maintsy andray ny batisan'ny rà azy izy ka avesatra loatra ao amin'ny fanahiny izay tsy manantsiny ny fahotany izao tontolo izao, ary na dia nanindry azy koa aza ny aloko ny fahoriana tsy ailazaina noho ny fijaliana izay voatokana ho azy, dia ny fidy ny hiaritra ny azo fijaliana izy ka nataony toy ny tsinotsinona ny tenany. Mbola nafeny andreo mpianany ny zavatra rehetra tsy maintsy holalovany. Efa nanakaiky nefa ny fotoana tsy maintsy ibanjinan'izy ireo ny ady miatra manaina hatrehiny. Tsy maintsy ahita ilay tiany sy ny tokisany hatolotra eo an-tanany fahavalony ary ahatona eo amin'ny azo fijaliana eny Kalvari izy. Vetivety dia tsy maintsy ilaoza ny atrika samirery izao tontolo izao izy ireo ary tsy ahazo fampahirezana mivantana avy aminy. Fantany ny ngidiny ny fankalana sy ny tsy finoana anenjika azy ireo, fa niriny ny anomana azy amin'izany fisedrana mahamay izany. Tonga teo amin'ny tanàna iray eo amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy sy ny mpianany. Nioatra ny faritry Galilea izy ireo
dia tamin'ny toerana izay nanjakany ny fanompoatsampy. Teo amin'io toerana io dia afaka tamin'ny herin'ny fivavahana jiosy izay namatotra azy ny mpianatra ka nifandray akaiky kokoa tamin'ny mpanompo sampy sy ny fombafomba-pivavahany. Nandidina azy dia nahitana endriky ny finonom-pona teo amin'ny faritra rehetra teto amin'izao tontolo izao. Ny rian Jesosy mba hitarika azy ireo atsapa ny andraikitra miandry azy manoloana ny mpanompo sampy ny fahitana ireo zavatra ireo. Nandritry ny fotoanany toerany teo amin'ny faritra io dia ninitsy na mpianatra ny vahoaka toy ny fanaony Jesosy mba azahoany manoka tena bebe kokoa ho an'ny mpianany. Efa nilaza tamin'izy ireo izy ny amin'ny fahoriana miandry ny tenany, nefa nandeha nitokana ny vavaka aloha Jesosy mba hahatonga ny fon'ireo mpianany ireo andray ny teniny. Tsy nambarany avy hatrana nefa izay tiany hozaraina taminy, fa nomeny fotoana izy ireo azahoany manambara ny finoany azy sy ampahirezany azy amin'ny fitsapana ihatra aminy. Dia nanontany azy ireo Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Matitoko 7:17 ka ny tapany 2. Tamina alahelo ny tsy maintsy naneken'ny mpianatra fa tsy nahalalany Mesiny ny Israely. Marina aloha fa ny sasany tamin'izy ireo raha nahita ny fahagagana nataony no ny antso azy hoe zanak' Davida. Ireny olona ny fahanany tany Betesida ireny aza dia te hanangana azy ho mpanjaka ny Israely. Betsaka ny nino azy ho mpaminany nefa tsy nino azy ho Mesi. Nahodiny Jesosy mivantana tamin'ny mpianany ny fanontaniana. Fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Matitoko 2:12. Hatramin'ny voalohany no efa nino Petera fa Jesosy no Mesia, na dia tao amin'ny fanetrentena ny aza no nahitany azy. Nanambara ny finoany 12 Petera. Mbola tsy nahazo ny dikany ny asa nandrahana ny Kristy anefa ny mpianatra. Ny fanoherana avy amin'ny mpisorona sy ny mpanapaka sy ny fanehoana diso nataon'izy ireo dia mbola navery hevitra azy, ary na dia tsy afaka nampiodina azy ny ala tamin'ny Kristy aza izany. Tsy hitany mazava ny lalany, ny hery miasa mangina avy amin'ny fitaizana voaray, ny fampianaran'ny raby, ny hery ny lovantsofina dia ny sakana azy tsy ahita ny fahamarinana. Nandritry ny fotoana fohy dia niala tsy eo amin'ny hita ny masony ka ny banjina ny tsy hita. Koritianina 2:4-9. Hita ny tao ambadiky ny maha-olombelona ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. Namaly ny Petera Jesosy ka nanao hoe sambatra ianao Simona Barjona, fa tsy nofo amandrano no naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Mateo 9:17. Ny fahamarinan'izay naken'ny Petera no fototra iorena ny finoan'ny mpino, koa nahitany Petera ny voninahitry Kristy no pirofo mazava fa efa nampianarin'Andriamanitra izy. Jaona 4:15. Mbola notoizan'i Jesosy ny teniny ka ho izy: ary zaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiainany tsy hita tsy haharesy azy. Matitoko 2:17. Naharesy an'i Petera tokoa ny vavahady ny fiainany tsy hita rehefa nandany tompo ny Petera tamin'ny fiozonana sy ny fianianana fa tsy mahalala azy. Teo amin'ny Kristy kosa dia ilay tsy resy ny vavahady ny fiainany tsy hita nanorena na ny fiangonan'ny Kristy. Kristy ny voalaza fa vato lampy. Ny teny hoe Petera dia vato kely, vato mikodidi. Tsy Petera akory ny vato lampy nanorena ny fiangonana. Ao amin'ny Deutéronome 2:30 dia milaza ny amin'ny vato lampy. Ny mpanao salamo dia mihira izany koa. Salamo 2:9. Ary ny vato lampy koa mafy sy ny aroko dia ao amin'Andriamanitra. Isaia ao amin'ny bokiny 2:20 dia nanoratra hoe dia izao nolazain'i Jehovah Tompo, indro zaho no efa nametraka vato ao ziona, dia vato voazato etra, vato tsara izay fehizoro voaorona ho fanorenana mafy. Ary na dia Petera aza rehefa nahazo tsindrimandry dia nampiatra io faminaniny io tamin'i Jesosy ao amin'ny Petera 1:7-5. Raha tany manandra ny ianareo fa tsara ny Tompo, izay atononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa ny fidin'Andriamanitra sady soa, ka dia atsangana kosa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Ka tsy Petera mihitsy izay vato kely
no anorenana ny fiangonana fa Kristy ilay vato lampy mandrakizay. Zao ny voasoratra amin'ny Koritianina 2:7-12 fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Koa dia mbola io vato lampy io ihany no lazaina raha namaky tao Matteo 5:12 isika nanao hoe amboniny vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako. Teo anatrehan'Andriamanitra sy ny herin'ny lanitra manontolo, teo anatrehan'ny tafiky ny helo tsy hita maso no nanorenany Kristy ny fiangonany teo amin'ilay vato lampy velona. Izy no vato lampy, ny tenany izay novakiana sy ny torotoroina ao antsika. Vavadiny fiainana tsy hita tsy aresy ny fiangonana izay naorina eo amin'ny fanorenana io. Mbola narefo ny fiangonana raha nanambara ireo teny ireo Kristy. Ianao ny Petera, ilay vato kely, vato nkodidi, ary ambonin'ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ny tenany Kristy, ilay vato lampy hatr'izay no tondroiny eto. Petera, vato kely, tsy ho azo lazaina na oviana hoe vato lampy. Mandray sange vato kely iray eo an-tokotany eo ianao, dia azony eo an-tananao. Alaim-panavy ianao ilaza hoe boribory ty vato lampy eto an-tanako ity? Tsia, Kristy no vato lampy io renan'ny fiangonany. Io fiangonan'ny Kristy io no iaran'ny fanoeran'ny demonia sy ny herin'ny olona ratsy fanahy rehetra. Tsy tokony atahotra nefa ny mpanaraka ny Kristy miorina eo amin'ilay vato lampy ny heriny izy ka tsy ho resy. Nandritra ny arivo-taona dia namely ilay vato lampy ny famonjena antsika ny rano be manafitra sy ny rivodozan'ny fahatezeran'ny Satana, nefa ny joro tsy azo nozongozonina izy. Rim-piainy malala, zava-dehibe loatra no nasehon'ny tenin'Andriamanitra antsika androany. Mipetraka koa ny fantain'i Kristy aminao, ianao kosa manao ahy io iza. Inona no avalinao izany fantaina miezinezina izany? Iriko raha mba afaka amaly tahaka ny Petera ianao ka na hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Kristy no zanak'Andriamanitra velona tonga hamonjy ianao, raiso ho mpamonjy ny tenanao Kristy. Fa mbola misy zava-dehibe hafa hitantsika koa teo. Kristy no vato lampy io renan'ny fiangonana. Raha izay no efa nanorenanao ny finoanao, dia tohizo hatrany, azony mafy hatrany, fa azo antoka ny vato lampy ifaharanao. Raha Petera kosa no niverinao ho fanorenan'ny fiangonana, dia tsy ara-baiboly izany satria vato kely izy fa tsy vato lampy. Mivavaha ary mandraisa fanapahan-kevitra vaovao, andray an'i Kristy ho vato lampy, vato velona, vato fehizoro io renan'ny finoanao sy ny fiangonanao. Koa mahereza ry-peny malala, mivavaka ao mba ho tanteraka aminao izany. Amen. Zany naratsiarison no niaraka taminao tamin'ny famelabelarana ratsoratra masin'androany. Tarika Anija Aspiainy. Lay feo fanantenana
Téléphone 034 06 797 62. Isika no tempoliny fanay zay nantsona hikiambany ray toko novidiny taminy raniso sarobidy toko teo Kalvari ny fikasany hoantsika izao Bawiayani sikyare hetra awamini laibia ndrileibe yarami entana hiyaradi hiturini anarani izainu baikyu zaina petrani utanterahini fiangunana yarami entana hiyaradi hiturini anarani izainu baikyu zaina petrani utanterahini fiangunana ni fiangunana utanterahini fiangunana. Eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Fianakaviana Fon'ny fiarahamonina. Dia faly miaraba ny mpianakavy rehetra ny namanao Eliandre Mitansoa ao anatin'ity fandarana natokana ho antsika fianakaviana ity. Amin'ity anio ity isika dia iresaka mikasika ny herin'ny eritreritra. Fanandre olona angamba ianao ny teny hoe za tsy te eritreritra an'izany mihitsy kanefa efa mieritreritra sady izy amin'izay fotoana izay rehefa manao ezaka mba tsy eritreritra. Tsy misy olona afaka amin'ny fieritreretana na iray aza. Misy fomba fiteny malaza manao hoe rehefa misy ny faniriana dia misy ny lalana. Rehefa misy ny faniriana dia misy ny lalana. Tena manana ny fahamarinany lehibe izany eo amin'ny fiainantsika. Ny mpanao fanatanjahantena rehetra dia mahafantatra tsara fa ny fanatrarana ny zava-bita tsara indrindra dia tsy vokatry ny fiomanana rabatana fotsiny fa indrindra avy amin'ny fanolokoloana eritreritra toetsaina tsara izay mandresy lahatra atratrarana ny tanjona. Dia tahaka an'izany koa amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Na ny zavatra ataontsika na ny fientanam-po izay tsapantsika ary hatrany amin'ny aretina mahazo antsika aza dia voampirofo fa niainga avy any amin'ny eritreritra izany. Raha ny loatra isika raha iresaka ny amin'ny herin'ny eritreritra amin'ity anio ity. Miankina amin'inona moa ny zavatra eritreretin'ny olona anankiray. Voalohany dia ny tontolo manodidina azy. Ao anatin'izany ny olona mifanerasera amin'ny matetika manomboka ao tokantrano ao izany dia mifanorobodorindrina hatrany ampiasana na ny ampianarana any. Ny toerana misy azy zava-dehibe mihitsy io toerana misy antsika io
ny toe-javatra manodidina atsika zay ny tontolo manodidina dia miankina be dehibe koa amin'ny toetoetra zay nanabeazana atsika izany zay mahatonga atsika anana fomba fijery miabo zany hoe mijery ny lafy tsara ny mandrakariva na mijery miiba mijery ny lafy ratsy ny foana misy olona nge nitezaina tamin'izany mihitsy na nitaizatena tamin'izany a dia lasa manana fijery lafy tsara ny foana izy na mijery lafy ratsy ny foana eo amin'ny fiainany ary dia miankina amin'izany a ny fomba fisainany mety izy zatra miaya be loatra na matoky be loatra be resaka loatra na tsia zany koa dia mandrafitra ny zavatra eritreretiny eo koa ny zavatra tsy aiviny ny fanandramana ny ainany rendretrareny zany no mitambatra ny tontolo manodidina ny fitezana zay azony ka natonga azy nanana fijery mijery ny lafy tsara na ny lafy ratsy ny mandrakariva rendretrareny zany a no iankinan'ny eritreritra ary mahatonga le olona hita fahombiazana na tsy eo amin'ny fiainany men'Andriamanitra safidy ny olona tsirairay mikasika ny olona ifaneraserany ny toerana ipetrahany ary ny fahazarana tiany iainana fa miankina amin'izany vokatra zany a ny toetsaina zay ananany akoatra ny fihetsika mandeha ho azy na ny fihetsika miverimberina mahazatra antsika ny zavatra ataontsika dia miainga avy eo amin'ny eritreritra avokoa ny eritreritsika avokoa aka ohatra vitsivitsy isika zay ahafahanao mahatakatra ny tiantsika ho resahana eto indray nandeha dia nisy raha matoa anankiray ny fanao fotoana tamin'ireo namany mpiara-mianatra taminy tany amin'ny oniversite fahiny efa samy nanambady izy ireo kanefa tapa-kevitra tamin'ny ity indray mandeha ity fa mba hitafatafa hiaraka misakafo dia tamin'ny toerana fisakafoanana anankiray teny akaikin'ilay oniversite mihitsy izy ireo no nanao fotoana nitondra fiara tsirairay ireo namany izay ny fanao fotoana taminy izy kosa nandeha taksi satria mbola tsy nanana fiara izy nafinaritra ny fionana tsaroana avokoa ireo zavatra natao ny toe-javatra nitranga tany ampianarana fahiny sy ny sisa rehefa tafasaraka izy ireo dia nandeha nody nandeha tamin'ny taksi any ity ramatoty ary rehefa tonga tany an-trano izy dia natsiaro alahelo tao anatiny tao inona ny antony ho ianao nampitany fiainany tamin'ny an'ireo namany izy hoy izy hoe tena sambatra noho izaho reny namako reny avy dia azo ny fahaketrahany izy rehefa nieritreritra momba n'izany ary dia nitoy nandritry ny andro maro zany fahatsapana alahelo zany talohany onany tamin'ireo namany ireo anefa dia tsy anisan'ireny olona izay manana alahelo vokatry ny fampitana ny fiainany tamin'ny hafa ireny mihitsy izy hitantsika amin'izany ny vokatry ny eritreritra eo ny toe-javatra atrehana dia araoko nge ty tantara kely anankiray ity tena mba tsy nieritreretiko mihitsy ny dokam-barotra ny lazainga jonsa mpandraraha momba mivarotra trano sy tany androany inika izy aloha dia lehilahy mahafinaritra sarika mahay mandray olona na dia izay fotsiny aza dia maty iaino sy finona ny teneniny taminao trano tsy mety afaka atao an-tsaiko mihitsy ireo sarotrano tsara tareha midina sehoany aho tsara ny zany raha matoa ka zany ve ho takabola ary Victor edre mbola nazavainy aho koa ny fomba fandoavam-bola raha hividy an'izany trano zany tena mazava be sady tsotra fa ngatsika mieritreritra hividy trano tsy nieritreritra n'izany mihitsy aho teo aloha saingy tena nampieritreritra sy nampientanentana mihitsy ny fanentanany gajonsa ary miaro azoko sary an-tsainiry tsika menakavy kely mifindra miray amin'ireo trano tsara tarehibe ireo sady lehibe ary fomba no azo antoka kokoa
sady akaiky ny sekolin'ireo zanantsika ireo anie le trano e ary tsy vitan'izany fa mora andraisana fiara fitanterana raha andeha hiasa na etseny ianao oka fotsiny re ramatoa fa tsara ny zany miaro ahoana e avy ianao aty ty ny taratasy ninne jereo taratasy inne jereo voasoniny fifanarahana azotsika ny trano endre fa trano inona ary Victor le trano voandresanao 2 andro lasa ve zany ieno or Victor le trano tsara tarehibe andre kiakyo fa ngatsy tianao e ahoana moa tsy ho tiako fa tena aingana dia aingana ane le fanapahakevitra ao e 2 andro monja taorian'ny fampiresanareo singa Jonsa ve de vo entana hividy trano ianao na tsy neritreritra zany akory azy teo aloha andre kiakyo hitantsika amin'izany ny herin'ny heritreritra aka ohatra anankiray farany isika ahitanao ny herin'ny heritreritra eo amin'ny olona anankiray nisy tovavy anankiray antsoina hoe Saloy izay nanana fifandraisana tsara saika tamin'ny olona rehetra izay mifandray taminy indray andro anefa dia misy fifandirana mahatsiravina teo amin'isy ny anadahany dia nanjary tsy ny fampitentsony izy da izy anefa tsy te hamitrana fihavanana amin'ilay anadahany mihitsy fa nitehiriziny teny ny alahelo rehefa natsiaro an'izany fifandirana izany izy sy ny anton'ilay fifandirana dia feno de feno ny fony nanjary tezitra mafy izy dia natsapa tiandoha mihitsy vokatry ny heritreritra avokoa izany amin'ireo ohatra na fisehon-javatra 3 izay ndresantsika teo reo dia hitantsika fa misy fifandraisana mazava tsara eo amin'ny heritreritra sy ny fihetsika ary ny toetsaina amin'ny toejavatra rehetra dia azontsika atao no mifehy ny heritreritsika tsapantsika tsara teo ny vokatry ny heritreritra eo amin'ny fanapa-kevitra izay raisintsika eo amin'ny fihetsika izay asehontsika hatrany amin'ny fihetse-po mila fianarana nefa mila fanazarana ezaka tao ambavaka ny fifehezana ny heritreritra asa na mba efatsapanao ty fanamarina anankiray ity be dehibe ny olona mahafantatra izay tokony ataony rehefa mahatsapa fa marary izy amin'ny vatany ohatra hoe tratra ny gripa dia fantany hoe izao no tokony ataony na koa hoe marary ny andohany fantany hatramin'ny mety ho antony mahatonga le retina andoha na koa hoe marary ny vavoniny fantany tokony ataony farafakeliny fantany fa tokony anatona dokotera izy vitsy anefa amintsika ny malala izay tokony atao rehefa mahatsapa hoe mitebiteby na mitaintaina na kizitina na tezitra inona ny tokony atao na koa hoe tsy manana faretana inona ny tokony atao rehetrarehetra dia toetry ny saina izay manapoizina ary tokony ianarana ny manohitra azy eo no ahitantsika ny mahasarobidy ny toerany fivavahany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe ahoana ary ny fomba hikolokoloana ny fananana toetsaina mijery ny lafi tsara ny mandrakariva elana amin'ny heritreritra manimba tokony anana fomba fiaina tarian'ny fitsipitondratena izay manana tombambidy manokana ianao tahaka ny hoe fahitsiana mizatra ho amin'ny fahitsiana zany amin'izay atao mizatra mandray andraikitra amin'izay zavatra tokony andraisana andraikitra mizatra mba miezaka miazona ny fahamarinana miezaka manaja ny hafa miezaka mba ahatoky eo amin'izay zavatra ny ekena hiezaka hanao ny marina trany eo amin'ny fiainana izany rehetra izany zany
no manolokolo toetsaina tsara ho antsika ary mahatonga antsika avita zavatra tsara koa anao fanapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainana. Ny zava-dehibe zany dia ny fikolokoloana izay tombambidy tsara andresana teo izay ny fananana fiainana miorina amin'ny fitsipika izay tokony hiatsara trany. Tsisy tanteraka isika, mety mahomby indraindray, mety ho resy indraindray, fa ny zava-dehibe dia izao ny tsy fananana fahakiviana mihitsy eo amin'ny ezaka tao mba ahafahana mahita fombiazana, manana ny toerany goavana dia goavana mba ahafahana miaina amin'ireo fitsipitondratena manana ny maizy azy ireo ny fifandraisan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra. Tsy amikery na mifahatanjahana fa mifanahika ho Jehovah Tompomaro. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika hanao izay zotom-po rehetra, kanefa tsy ampy izany raha tsy eo ny hery avy amin'Andriamanitra mba hahafahantsika manana fandresena eo amin'ny ezaka ataontsika, hanana fitsipitondratena izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ahatonga antsika hanana toetsaina tsara. Ary fantatsika tsara fa ny fananana toetsaina tsara, eritreritra tsara no miantoka ny fananana fahombiazana ihany koa eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Mind and Body Health Handbook dia nisy mpikaroka antsoina hoe David Sobel sy Robert Holstein naneho ny pirofo ny tombontsoa azo avy amin'ny eritreritra mijery ny lafitsara na ny eritreritra miabo sy ny fihetraikan'izany tsy eo amin'ny zavatra atao ihany fa trany amin'ny fahasalamana mihitsy. Voapirofo tamin'ny fikaroana nataon'izy ireo arya reto lafiny reto. Voalohany amin'ireny ny amin'ny hery fiarovana ao anatintsika. Ny roran'ny olombelona dia misy singa simika voajanahary izay miaro antsika amin'ny fifindran'ny otrikaretina samihafa. Dia voamarika fa mahomby kokoa ny hery fiarovana, ny tahany hery fiarovana ao amin'ny olona anankiray amin'ny andro atsapany fifaliana, mihoatra noho ny amin'ny andro atsapany alahelo. Marefo zany ny hery fiarovana ao amin'ny olona anankiray rehefa mahatsapa ho malahelo izy. Tokony ho tsapantsika eo anivon'ny mpianakavo zany, fa mety ho zany angamba no nahatonga ny zandry na ny zoko na idada na ineny ho tonga hatrany amin'ny aretina izay mahazo azy izay tsy fantatsika akory fa zavatra tsotra ny andohany. Dia nijerena ihany koa ny fiantraikan'ny toetsaina eo amin'ny fanasitranana ny marary. Nisy olona izay tratra ny homamiadana na ny kansera. Fantatsika tsara fa ny olona mahafantatra fa voan'ny homamiadana izy dia miasa saina lava, mieritreritra ny fahafatesana efa miandry azy. Dia nisy ampahany tamin'ireo olona tratra ny homamiadana nanaovana fanandramana, nampianarina hanana fisainana mijery ny lafitsarany, ampiasa fomba ampitoniana na analana ny antsoina hoe stress na ny raritsaina eo amin'ny zavatra atao. Dia hita tamin'izany fa ny hery fiarovana atao anatin'izy ireo dia be lavitra, mihoatra lavitra noho ny an'ireo marary hafa izay tratra ny homamiadana ihany koa, kanefa tsy mba nandray izany toromarika izany. Hitantsika amin'izany ny hery ny eritreritra eo amin'ny fanasitranana ihany koa. Ary saika amin'ny fanasitranana rehetra dia voamarika fa aingana kokoa ny fahasitranan'ireo olona izay mianatra ny mijery ny lafitsaran-javatra eo amin'ny fiainany. Tsy dia misy fahasarotana hoy ny mpitsabo eo amin'ny fanasitranana azy ireny. Vetivety ny fiverenany amin'ny asa fanaony raha mitaha amin'ireo manana fomba fijery mihiba mijery lafiratsiny foana eo amin'ny zavatra atao. Tsy tsahatra mitombony ny zavatra ratsy eto amin'ity tany ity. Mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra ary mandeha ho azy amin'ny akamaroan'ny olona ny mijery zany zavatra ratsy zany, mijery ny lafiratsin-javatra koa eo amin'izay zavatra miseho. Be dehibe ny olona tsy mahavita zavatra mihitsy, tsy mahavita dingana androsoana mihitsy eo amin'ny fiainany, ivoarany eo amin'ny fiainany, vokatry ny tsy fahitana afa-tsy lafiratsin-javatra eo amin'izay tetikasa eritreretiny. Sao dia zao, sao dia zao, sao dia mamono antoko zany ka, sao dia tsy azo antoko ireny olona ireny ka, sao dia tsy haintsika zany asa zany ka, sy ny sisa sy ny sisa. Dia tsy tafahetsika eo
tsy tafahitsika eo. ahoana ary ny fomba atao mba hananana fomba fisainana mijery ny lafi tsara ny mandrakariva. Tena ilaina fotsiny izao ny miezaka mijery ny lafi tsarany amin'ny zavatra rehetra, na eo amin'ny olona fanerasera amintsika ao an-trano ao zany, na ny ampiasana any na ny ampianarana any. Misy lafi ratsy ny eo amin'ny olona tsirairay dia misy lafi tsarany, dia izao jerena akaiky lafi tsarany. Eo amin'ny zavatra miseho dia jereo ny lafi tsarany. Mianatra mijery ny lafi tsarany amin'ny zavatra rehetra, amin'ny lafin-javatra rehetra. Tena mila fanazarana mihitsy ilay izy. Zany akory tsy midika hoe mitapy maso tsy mahita ny lafi ratsiny. Tsy ampianarina ny olona nge zany hoe mahita ny lafi ratsiny zany, fa ny tsy ananantsika zao ary manakana zavatra be dehibe sy miteraka olana hatrany amin'ny fahasalamantsika dia ny fijerena ny lafi tsarany. Tokony ho fahazarana ataon'ny saina ny fananana eritreritra mijery ny lafi tsaran-javatra. Tsy mora mandrakarivo zany kanefa azo atao tsara. Betsaka ny olona efa nanao ezaka teo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia tafavoaka soma tsara, ary azon'Andriamanitra natao taminy zany dia azony atao aminao koa. Ny fandiniana natao dia nahafantarana, nahitana fa tsy miankina amin'ny volany aposiny olona na ny toerana misy azy na ny fari-pahalalany akory aza, ny fananana toetsaina tsara mijery ny lafi tsara ny mandrakariva izay mitarika amin'ny fahazoana fahombiazana eo amin'ny fiainana. Misy olona tena tsotra, manana fari-piainana tsotra, mipetraka amin'ny toerana tsotra any ambany vohitra any, kanefa rehefa jerenao tsara ny fiainany dia feno fifaliana mandrakariva. Mahita zavatra tsara, ahitany fifaliana foana izy eo amin'ny fiainany. Ka dia apetrao amin'Andriamanitra ny ezaka ataonao. Zay izay miresaka aminao zao koa dia mbola miezaka, miara-miezaka isika dia aoka hifampivavaka mba samy ho tonga amin'ny fahombiazana. Dia izay koa ny namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandra-piona vetivety ny namanao Iliandry Mitanso. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Misaotra tompoko. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mino zay fa mbola vonona ianao anoho ny fiarantsika mianatra nyity lesony ity. Ny boky ny Isaia trano no alaliantsika. Ny lohateniny anarantsika nandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe resy ny Asiriana. Andelo iarahana mamerina ny andininy natao tsenjery tamin'izao fiarantsika mianatra izao. Isaia 7:7-9. Isaia 7:7-9. Ry Jehova tompony maro ô, Andriamanitry ny Israely, izay mipetraka amin'ny kirobima, ianao dia ianao ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Manadiady ny vavaka Ezekia, ilay mpanoratra kristiana Ellen White, ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe mpaminany sy mpanjaka, takila fa 520. Zao no soratany: ny fanelanelana an'Andriamanitra irery ihany no afaka ampiemitra ny aloha ambara tonga folo eo amin'ny tava mpamatara masoandro. Koa izany famantaran'izany no anapirofo amin'ny Ezekia fa nandreny vavaka nataony ny tompo. Ary Isaia nitaraina tamin'i Jehova izay nampiverina ny aloka adiny 10 teo amin'ilay nidinany teo amin'ny dialiny Ahaza. Zao ihany koa ny soratan'io mpanoratra io ao amin'ny boky ihany, mpaminany sy mpanjaka, takila fa 420 sy 720. Nanolotra fotoana tsy ampoizina any Ezekia anehoana ny fahatsaran'ilay Andriamanitra velona ireo iraky ny mpanjaka avy any an-tany lavitra ireo. Indreny nahamora atao ny fanambarana tamin'ireo olona ireo ny momba ilay mpahary ny zava-mananaina rehetra sy ny ilazana aminy
fa izy no nampitombo ny androm-piainany raha very ny fanantenana rehetra. Kanjo ny avinavina sy ny fieboeboana no nandresy ny fon'ny Ezekia. Ary mba hiderahany tena dia nampiseho ireo zava-tsony men'Andriamanitra ny vahoakany ampanan-karena azy tamin'ireo ambasador babiloniana feno fitsiriritana ireo izy. Ary dia faly Ezekia noho izany ka nampiseho azy ny trano fitehirizany zava-tsoa dia volafotsy, volamena sy zava-manitra ary menaka tsara sy trano fitehirizana ny fiediany rehetra mba amin'izay rehetra tao amin'ny firaketana. Tsy nisy zavatra tsy nasehon'i Ezekia azy na ny tranony na ny tao amin'ny fanjakany rehetra. Tsy mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra no nanaovany izany fa ny anandratany tena teo masindreo filoha avy amin'ny firenenkafa. Andeha asongadintsika sy ho saintsaintsika ty hevitra ty aty ampamaranana ny fianarana. Tena misy tovizany Satana sy rabisake satria sady samy mpiampangany olona no mpiaiky an'Andriamanitra. Marina ny fiampangany fa nanotsika saingy esorin'Andriamanitra amintsika izany fitafiana maloto izany tahaka ny nataony tamin'ny Josapsorina be. Ahoana hoy ny Zakaria 7:4-5. Zakaria 7:4-5. Ary hoy Jehovah tamin'ny Satana: ananatra anao anie Jehovah ry Satana, eny Jehovah izay nifidy an'i Jerosalema anie ananatra anao. Tsy foroana ny sarina tamin'ny afo va ity? Ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo alohan'ilay anjely. Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe: esory aminy ny fitafiana maloto. Ary ho koa izy taminy: indro efa nesoriko ny elokao ary ampiakanjoko akanjo fiangona ianao. Dia hoza aoka asiany amama madio eo andohany, ka dia nasiany amama madio teo andohany sady nampitafiana izy, ary ilay anjelin'i Jehovah dia nitsangana teo. Inona no any fanantenanao manoloana ny fiampangany Satana? Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 9:1. Romanina 9:1. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mario tsara fa tsy ny olona rehetra no tsy meloka fa izay ao amin'ny Kristy ihany. Ny fanontaniana lehibe ary dia hoe aiza no misy ianao? Ao amin'ny Kristy sa ao amin'ny hafa? Zao no dia amin'ntinantsika amin'ny teny fohy ity lesona ity. Namonjy ny olony sy nanehony maizy azy Andriamanitra ho setry ny fitalaon'ny mpanjaka mahatokiray. Nasehony fa izy ny tsy toan'i Israely izay mifehy ny tantarany tany. Tsy mandringana ireo izay mikasa andringana ny olony fotsiny izy, fa manome fahafahana ny hafa ho tonga ho olony koa, na dia ny Babiloniana azy. Andesika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, niariary tamin'izao fianarana izao fa ianao rery tokoa n'Andriamanitra tsy toa mifehy ny tantarany tany. Voaporofo koa fa mamaly vavaka ianao ary manao fahagagana amonjena izay mialoka aminao. Eo anatria amin'ny fotoan-tsarotra izay iainanay ankehitriny dia ampio izay hiafinao ambany elatrao mba hanidinana miaraka amin'i Jesosy rehefa miverina izy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tapitra ny fiarantsika nianatra n'iny lesona iny. Ny fahasoavan'i Jesosy anie hitahirentsika ho tafahoana indray amin'ny fotoana manaraka. Manao veloma finaritra ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikely. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.